monsieur Jean Paul tsy misy mihitsy hoe fandrangitana andany sy ny ankilany fa raha tena marina zao ny zavatra misy eto a dia mametraka ny karazany atao hoe fantsiana goavana mba hitadiavana vahaolana rehefa napetraka ny olana rehetrarehetra nisy ny fandaninandro sy ny karazany zay mbola tsy mitondra soa mandrakitiny ankehitriny ny teny ianao teo ny hoe sommet ny francophonie aty amintsika maso ny vazatany efatra dia ozy izy zao hoe efa hitany zareo nge olana io zao efa hitany io gouvernemanta intelo ny solo ny prime ministre intelo efa olana zany grève mitsanga ny etsero efa olana zany ny zavatra maro samihafa mitranga efa olana zany eto zao nataoko point d'interrogation zany resaka francophonie zany raha iza manokana fa raha nijeriny vahaolana dia zao ary rehefa nametraka ianao miteny hoe alao mba vahaolana hiasa ny gouvernemanta sy ny karazany ny teny ange anao teo hoe avelao hiasa efa rotaona ange zay Andriamatoa Jean Paul ny vahoaka ato efa mitsangana ny zavatra miseho ary mipanakarena indrindra veriko ihany zay hoe eto Madagasikara anisa milliardaire karana milaza ho gasy ny mitatana ny zavatra misy rehetrarehetra na ny site touristique na ninona eto amintsika vahiny avokoa vitsy zara fa misy tao anatin'ny sehatry ny tourisme tompoko 12 taona mahalala tsara amin'ny resaka tour opérateur aloha raha izay ny resahany fa miteny ianao fa vahiny daholy manahoana ny tombontsoa azo amin'ireny vahiny miteny ianao solala sy ny karazany tao anatin'ny tetezamity ianao miala tsiny ataoko entre parenthèse ty c'était ianao fa naninonareo tamin'izany fotoana ny tena nasany teny tamin'ny vahoaka malagasy ny hoe zao fotsiny ane ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa rehefa tena repoblika araka ny tena izy maninona tsy avoaka daholo ny zavatra misy ayve zany misy konikonina sanatry mivavy apetrako mifanontaniana hoe rehefa ravy ty tetezamity tya efa hitatsika daholo zay ny lalana rehetrarehetratray a dia zao ny lalana misy konikonina mety andeho atao ohatran'izao mba tena ohatran'izao salam'izao mampalahelo